Fa ao anatin'ny fanomanana ny lanonam-pianiana ny filopirenena malagasy vaovao izay ary moa dia nasipana tsarana kosa ny kianjabe ny Mahamasina izay toerana andray an'izay lanonana izay. Asiana fanamboarana amin'izao fotoana izao ny kianjabe amin'ny Mahamasina izay andray nisy lanonam-pianiana ny filopirenena vaovao amin'ny sabotsy sy ho avy izao. Araka ny fanazavana voaray dia ao anivon'ny tompon'andraikitry ny serasera ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ary dia ny fiadidiany fitondrana tetezamita no niantoka ilany amin'izany asa fikarakarana. Ny komina Antananarivo renivohitra kosa no misahana asa fanatsarana rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny fanavaozana lokon-drindrina, ny gradin, ny tribune voany sy ny amin'ny sisiny ary ny fanatsarana toeram-pivoahana ihany koa. Asiana fanambarana ihany koa ny écran géant izay andefa tsy tapaka ny lanonana rehetra mandra-paharivo ny andro. Mikasika lafiny fanentanana kosa dia efa eo am-panatanterahana ny famerenana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mpianatra manodidina ny 500 hanatanteraka ny mitabe mandritra ity lanonam-pianarana ity. Atrehan'ireo mpanao hira gasy matianina izy ireo amin'izany hetsika izany.